dia faly mitafatafa amintsika malagasy ny tenako amin'izao fotoana zao eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada. Mbola fandaharana momban'ny coronavirus ihany zany no atolotro eto satria dia hitako ny fanaitainan'ny vahoaka amin'ny internet na aty Canada amin'izao fotoana izao dia en confinement total mihitsy zany ny vahoaka rehetra tsy misy miasa fa mipetraka daholo ato trano ka dia mba manararaotra zany ny mandefa ny zavatra izay mba mety ny torohevitra izay mety mba anavitra ny ain'ny malagasy mpiray tanindrazana. Ato anatin'ny sauna moa zany ny tenako amin'izao fotoana izao, ny sauna dia mamoaka ny hafanana rehetra any anatin'ny vatantsika ary amin'ny alalan'ny hatsembohana zany no ivoahan'ny zavatra maloto rehetra any amin'ny tenatsika ka manampy dia manampy zany zavatra rehetra izany hiadivana amin'ny virus satria ny virus dia ao anatin'ny hafanana zany no tena hoe afaka hiadivana aminy satria tsy mahatady hafanana ny virus ka dia izay no antony zany hoe anomezana ny torohevitra tsaratsara zavatra mafana foana no sotroina ohatriny hoe ny dité zany ny milona ao anatin'ny baignoire zany moa ho an'ny olona izay manana baignoire asina ravitsara asina mandravasarotra asina katrafay ao anatin'ny filomana ka io moa tsy voatery tsy maintsy hoe anana baignoire daholo ny olona rehetra fa afaka ihany koa mividy an'ireny koveta ngeza be ireny dia milonao zany ny olona iray fa mety hitondra karazana hoe ery mampiakatra ny antikoro zany mba ahafana miady amin'ny virus. Zany zavatra rehetra izany moa zany dia entiko fotsiny ilazana amintsika fa isika rehetra ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany dia miady avokoa amin'ny virus, ny coronavirus amin'izao fotoana izao sy misy afa-miala amin'izany zavatra rehetra izany fa mba ny fanorohevitra zany no ataoko eto. Raha misy ny fanakianana dia fanakianana anatsarana zavatra fa tsy fanakianana andeha anakorontanana. Samy malagasy isika, samy mamy ny aina ary samy manoloana ny fahafatesana daholy amin'izao fotoana izao satria raha ny fiparitahan'ny virus dia tsy azo saina mihitsy ny hoe nahoana ireo olona izay maty ireo no maty ary nahoana ny velona tsy misy tena hoe teoria mazava ny momban'izay fa dia ny prévention gamba no tena zava-dehibe ny fitandrovana zany ny aretina ka ho antsika malagasy zany dia misy torohevitra maromaro zany no atolotro eto satria ny virus zany dia mifindra amin'ny alalan'ny mpitodrora, mifindra amin'ny alalan'ny fifaneraserana izany hoe ny taovam-pisefona miditra amin'ny orona izy zany na miditra amin'ny vava, ny fifampikasoana be loatra zany dia misy risika ny ifamindrana ny virus ka izay no antony itenenana hoe tokony ny fanelanelana zany ny olona rehetra eo amin'ny espasiny 2 mètres eo zany no tokony ifaneraserana any an-dalambe sy ny any amin'ny toerana rehetra izay mety itoeran'izany virus izany ka izay zany no antony anaovana ny fepetra izay tokony hoe hoarahana
amin'ny atsakany sy ny andavany. Ny azoko ambara angamba zany torohevitra ho atsika ao Madagasikara dia ny hoe ny ainao manjery zany dia mba tokony misokatra 24 heures sur 24 angamba raha azo atao ny manome ny information rehetra zany ny vahoaka momba n'io virus io ary ny hoe inona ny zavatra tokony ataon'ny vahoaka. Izay zany mila verimberina satria tsy mitovy ihany koa ny faripahaizan'ny tsirairay, ny fahakinga-tsain'ny tsirairay ny amin'ny hoe atakatra ny zavatra tenenina ary ny farimpiainan'ny tsirairay. Raha ohatra ve hoe olona izay nohaniny androany tadiavin'ny androany, inona moa no de apalaky hiditra aminy ny zavatra rehetra izay lazaina azy. Ka ny famerimberena na hatrany izany ny information rehetra azavaina hoe inona no antony anasana tanana, inona no antony anasana tanana miditry ny trano alohan'ny sakafo, rehefa avy mandray zavatra satria mety mandeha any amin'ny vava ny tanana, mety mandeha any amin'ny orona kanefa tanana izay nandehandeha nitazona zavatra, nitazona arona, nitazona ny poignet'ny varavarana, nitazona cellulaire, nitazona ny zavatra rehetra manodidina izay mety misy ny virus. Dia izay no azavaina amin'ny olona zany ny hoe inona ny antony satria tsy anana n'izay réflexe izay izy raha tsy fantany hoe inona ny antony. Dia eo ihany koa zany ny fanasana tarehy matetitetika koa satria mety mipetapetaka amin'ny tarehy koa ny virus. Ny fanasana tanana dia amin'ny savony sy ny rano madio. Izany hoe raha ohatra ka maloto zany ny rano atahorana aloto dia tsaratsara angamba zany ampangotrahana. Na ny misotro rano zany dia tokony rano mangotraka no sotroin'ny mpianakavy. Zany zavatra rehetra izany dia ilazako fotsiny ny amin'ny hoe mila azon'ny olona zany hoe inona no antony itenenana aminy hoe mila manasa tanana. Eo ihany koa zany ny hoe resaka masaka cache-bouche. Io dia tsy io akory 100% no hoe hiaro ny olona anankiray. Rehefa hoe manao cache-bouche izy zany dia hoe 100% dia iny no hiaro azy amin'ny otrikaretina. Fa iny zany no hoe fitaovana anankiray raha ohatra ka hoe misy olona zany izay mifanerasera mety efa mitondra n'ilay otrikaretina dia rehefa misy an'iny cache-bouche iny zany dia iny zany no mba manakana an'ilay otrikaretina tsy hiditra zany any amin'ny olona anankiray. Ka mila soloina matetitetika koa nefa iny. Raha ohatra ka lamba zany ny cache-bouche ao amin'ny olona anankiray dia sasana aloha zany dia satria rehefa mipetapetaka amin'iny koa zany ny otrikaretina dia mety miditra any amin'ny taovam-pisefon'ny olona anankiray. Zany zavatra rehetra izany zany no mila azavaina tsara zany amin'ny olona izay mandray ny information izany. Dia mitodika amin'ny mpitondra fanjakana zany ny tenako amin'ny zavatra toy izany. Sosokevitra ny ety amiko ny amin'ny hoe afaka ne raha ohatra ka hoe ny cache-bouche zany efa lany any amin'ny pharmacie, afaka zany ny hoe manakarama olona izay hoe amboatra an'ireo karazana cache-bouche maro dia maro ireo dia karamain'ny fanjakana dia omena gratuitement any amin'ny vahoaka ny cache-bouche. Torohevitra daholo zany zavatra rehetra izany. Ny fanaovana ny gants dia ilaina ihany koa satria ny tanana
izay mikasikasika eran'io nefa moa hoe tsy voatery hoe ho zato isan-jatoko ny gant fa na de soronao ary ny gant dia tsy maintsy manasa tanana ihany ianao ka na ny gant gamba zany aloha ny olona rehetra tsy afaka anana ny gant fa de hoe izay afaka manana azy ngamba zany no afaka mampiasa azy nefa dia izay atotra teriko zay hoe na de fa misy ara zany ny gant dia tsy maintsy manasa tanana foana zany ny olona anankiray. Izay zany teboka manaraka. Olazaina ity karazana information rehetra ity zany amin'ny haino aman-jery na ny gouvernemanta. Dia ilay olona mandray azy iza siza daholo moa zany ireo olona andefasana an'ilay information ohatra. Ohatrin'inona zany ny état d'âme ny ireo olona izay andefasana ny information ara-psikolojika rehefa tsy ao anatin'ny ataontsika hoe besoin fondamental ny olombelona anankiray amin'ny hoe maha olombelona ny sakafo hohaniny tsy hitany ny trano ipetrahany tsy hitany ny rano hosotrony tsy hitany amin'ny fomba hoana moa ny apiditra aminy an'izay karazana information rehetra omenao azy izay mbola ny io tadiaviny androany aloha ny fatany ao anatin'izany ny mpivarotra io anie ny fivelomany io no amelomany ny vady aman-janany ka ho gaga ve anao raha ohatra ka efa nomena ny information kanefa mbola betsaka ny olona mandeha mivezivezy eny an-dalambe mivezivezy ny fanahiny haisa ny zavatra hoaniny tsy miditra ho aminy zany information rehetra izany raha ohatra izy ka mbola ao anatin'ny état de détresse sy ao anatin'ny tahotra sy ny panika tanteraka. Ahoana ny fomba idiran'izay information rehetra zay any aminy? Ianao tompon'andraikitra amin'izay zavatra zay no mitady ny moyen hoe ahoana zany ny fomba ampidirako an'ilay information amin'ilay olona amin'ny malagasy rehetra. Tsy vita mora zany zavatra zany nefa zavatra mila atao aingana dia aingana satria raha ohatra ka mbola ny hoan'ny androany zany no tadiaviny androany amin'ny fomba hoana ny idiran'ny information any aminy, inona zany ny zavatra tokony ataonao? Dia ao anatin'izay koa ny hoe mikalme ny vahoaka, mampitony ny vahoaka ary mirasure azy ka tsy ambava fotsiny ny hoe mitony ianareo, tsy ambava fotsiny ny hoe ataoko izay hanafoanana anty virus ity sy ny hoe ataoko izay iarovana anareo, tsy ambava fotsiny zany zavatra rehetra izany fa tsy maintsy arahanasa satria ireo olona mirenireny tsy manana trano ireo dia olona mety afaka itoeran'ny virus daholy ary dia ireo no afaka manaparitaka aingana dia aingana ny virus. Inona zany ny tokony ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izany zavatra rehetra izany? Raha araky ny fiheverako dia ny mamory an'ireo olona rehetra tsy any amin'ny tunnel rehekory ny olona tsy manana trano fa ny olona rehetra izany izay tsy manan-kialofana dia vorina daholy atao amin'ny toerana anankiray ao anatin'ny urgence daholy ny anaovana an'izany zavatra rehetra izany satria efa nolazaiko teto foana hoe inona ny priorité sika malagasy, inona ny zava-misy ao atoerana izay ny atao bonne gouvernance ary inona ny zavatra mifanetana amin'ny zava-misy eo dia arakarak'izay no andehananao
manao ny planification ny arakarak'izay hoe inona ny filana fototra an'ireto olona reto. Ka raha ny lozikan-javatra angamba ny fiheverako azy dia ireo tsy manan-kelofana rehetrarehetra ireo zany dia hitadiavana toerana anankiray dia ao zany izy nomena sakafo dia amboarina ny lavapiringa amin'ny maha olombelona ge izany zavatra rehetrarehetra izany dia zavatra tsy maintsy tsinjovina ary tokony ho efa nitsinjovina ela dia ela alohan'ny coronavirus. Efa niteneniko teto daholo anie zany zavatra rehetrarehetra izany e. Ho an'ny sarambabem-bahoaka izay hoe angamba zany ny sarambabem-bahoaka tsy any an-dalambe daholo rahantsika mahafantatra zany zavatra zany fa misy sarambabem-bahoaka koa misy manana trano kanefa tsy manana ny rehetrarehetra ihany koa mbola mitrongo vahoomana koa rehefa tena dinihana avelany ara zany ny varotra sy ny fivelomana rehetra izay nataony fa iboka zany izy any anatin'ny trano tonga ao anatin'ny trano indray izy zany inona ny hoaniny ao anatin'ny trano izany zavatra rehetrarehetra zany ane tokony hoe ho jerevan'ny mpitondra fanjakana aingana dia aingana satria tsy mitovy mihitsy ny confinement aty Canada any amin'ny lavatrano tsirairay any aty ara zany dia hoe ny entreprise ko zao dia mihidy dia ny fanjakana no manome an'izay compensation izay amin'ny entreprise ko satria zaho tsy afaka miasa tsy afaka mifamoivoy amin'ny olona fa mipetraka ato trano aiza ho aiza nefa izay zavatra zay any Madagasikara raha ohatra ka ho teneninao fotsiny zany hoe midia trano daholo ianareo nefa tsy misy mesure d'accompagnement izany atolotry ny mpitondra fanjakana ny olona hoe andehananareo midy ao an-trano dia ny polisy no miretirety eran'io ny amin'ny hoe fanahoana ianareo ny mbola mifamoivoy aty an-dalambe ary ny espace dia tokony hoe eo amin'ny 2 mètres zany ny respecteny fa jerevako milahatra vary ny olona dia mifaneritery efa afaka mifamindry eo daholo eke ny olona amin'izany zavatra rehetrarehetra izany ny mpitondra taxi sy ny taxi borosy andeha amin'inona ary zany ny olona izay mila mifamoivoy mila jerena akaiky daholo izay hoe organisation amin'ny maha olombelona zay satria efa tsy nijerena foana matsy izy hatramin'izay ka amin'izao fotoana izao ny azoko lazaina angamba ho an'ny mpitondra fanjakana fotoanany zao ny hoe hiatrehana ny ataotsika hoe zany hoe ny fahamarinana amin'ny maha olombelona fotoanany zao nitorohevitra avy ety amiko amin'ny mpitondra fanjakana soa ianareo miantso ny olona rehetra izay ataotsika hoe zany hoe ny olona matanjaka tsy akanafaka io na ara-politika io zany na ara-pivavahana na ara-poko miantso an'ireo ery rehetra izay misy ao Madagasikara miara-mikaondoha aingana dia aingana ny amin'ny hoe ahoana ny iorganizevana ny fiainan'ny vahoaka satria ny objectif ane zao amin'izao fotoana zao ny état d'urgence izao riavako dia any olombelona miaitsika mianakavy ene no objectif amin'izao fotoana zao izay ny tsara ho tadidiana ka hoe rehefa izay zany ny objectif dia inona sy inona daholo jerevana amin'ny antsipriany izay fiarovana ny ainy olombelona zay satria raha ohatra ianao maky tsy mety miteny hoe izao ty manakatao midy ato amin'ny trano koa efa manana ny provision rehetrarehetra
tsy te alala nizaniza tsony fa matesa raha avako. Tadidio fa ireo olona taonao hoe matesa raha avan'ireo ane. Raha ohatra izy ka tratrin'ny virus dia mindrany aminao koa. Tadidio izay zavatra zay. Izay no antony izany anaovana ny état d'urgence amin'ny zavatra rehetra rehetra. Ary dia izay olona zany hoe tsy maintsy confronté amin'izay hoe fandaminana ny vahoaka izay dia manao ny protection rehetra rehetra izany ny masque, ny gants sy ny sisa amin'ny fifampikasoana amin'ireo olon'ireo. Idirako ny eo amin'ny hoe betsaka ne ny olona izay mipetraka amin'ny trano kanefa no hanin'androany tadiavin'androany ny varotra sy ny sisa ny entreprise privé inona zany no zavatra tokony ho eritreretin'ny fanjakana anapina an'ireo olon'ireo. Tokony misy izay proposition zay ampitony ny vahoaka ary irassurena azy ahafahanao madidy azy ipetraka ao an-trano. Satria raha ohatra ka ho teneninao fotsiny izy hoe mipetraha ao an-trano kanefa tsisy hoanina réflexe amin'ny maha olombelona dia izay hoe matahotra ny olona ao anatin'ny panika. Omenao tsiny ve izy amin'izay fotoana izay? Raha ny torohevitra avy ety amiko zany ny ahatonga ny olona hipetraka ao amin'ny tranony, ahatonga ny mpivarotra tsy hivoaka intsony. Torohevitra dia ny hoe mandray fanapahan-kevitra ohatra ny fanjakana ny amin'ny hoe mividy ny entan'ny mpivarotra rehetra rehetra ny legioma sy ny sisa zany. Ireo mantsy zany no ataontsika hoe zany hoe besoin fondamental zany amin'izao fotoana izao ho an'ny vahoaka. Miaina aloha zany amin'izao fotoana zao no tsinjovina. Vidiny ny fanjakana daholo ireo olona rehetra ny zavatra amidiny sakafo rehetra amidin'ireo olon'ireo. Dia rehefa hoe asaina mihiboka zany ny tokantrano tsirairay isan'andro ao an-tranony dia ataon'ny fanjakana zany alefa isapokotany. Izay nge no mampiinsista foana ny amin'ny hoe ilaina ny fanorenana ifotony any amin'ny fokotany. Satria na inona ny zavatra miseho eo amin'ny tanàna dia ireo ihany ny chef-pokotany no afaka ikontrôla an'izay. Apetraka isaky ny fokotany zany ny provision rehetra rehetra izay novidina tamin'ireo mpivarotra ireo mba manampy azy koa zany amin'izay andafiny entany. Dia zaraina zany isa tokantrano manao masaka ny bénévole sy ny chef-pokotany mizara ny legioma sy ny vary sy ny menaka any amin'ny tokantrano tsirairay izay iatohan'ny fanjakana. Izany zavatra rehetra rehetra izany satria ny fanjakana natao ny hiarony vahoaka amin'izay zavatra rehetra rehetra misy, amin'izay zavatra rehetra mitranga ao amin'ny fiarahamonina anankiray. Dia zaraina isa tokantrano ireo karazany zavatra rehetra rehetra ireo zany mandritry n'izay 5 andro, mety mbola ohatrany 5 andro aza io raha ny vinavinany ety satria dia mirongatra izy ankehitriny aty Canada amin'izao fotoana izao ny valanaretina ary dia miampitombo ny maty sy ny miditra hôpitaly ary ny marary. Misy ny organisation isaky ny fokotany tokony asiana dokotera sy infirmier nipetraka daholo izany miambina ao amin'ny fokotany ary manao testa
ny olona rehetra ao amin'ny fokotany. Asa azo atao isam-baravarana koa zany test zany. Dia izay hita fa mitondra ny otrikaretina dia tonga dia esorina tao. Dia apetraka atokana amin'ny toerana anankiray izay efa homanina koa zany ny amin'ny fandraisana ny marary. Izay angamba no torohevitra azoko atao ahafahana miteny amin'ny olona hoe mijanona any tokantranony ny tsirairay. Satria raha ohatra ka mbola tsy fantany, tsy misy zavatra azony ny antony ampijanonana azy ao an-tokantrano, mbola mampitebiteby azy ny zavatra hoaniny, dia mino marimarina fa tsy hisy zavatra ordre andeha ny amin'izany resaka zany. Tsy maintsy jerena akaiky amin'ny atsipiriany mihitsy zany hoe inona no filan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ao Madagasikara. Izay zany no torohevitra izay azoko omena ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka matafavory ny force rehetra izay misy ao amin'ny tanindrazana, mifampila hevitra. Raha ohatra moa ka hitanao fa tsy vitanao izay zavatra izay, satria tsy vitan'olon-drery ny organisation amin'io zavatra rehetrarehetra io. Tsy vitan'olon-drery io, mila mifanometanana ary mila koa ny bonne communication. Ny olona izay toteny mapita ny hafatra sy ny ordre rehetrarehetra izay atao amin'ny vahoaka. Izay vao mipasy ny mesazy. Fa raha ohatra ka hoe resaka polisy, resaka isambotra drakoto, isambotra drabe, satria nitondra ny valana retina hotadiavina izy, irakoto sy rabe nitondra ny valana retina. Izay ve no priorité amin'izao fotoana izao? Droany madositra, mety maro koa ny zavatra mety mampiayay azy, mahatonga azy andositra. Matahotra izy ny hoe sao de vonon'ny olona eto. Zany daholy no mety mampatahotra an'le olona. Ka ianao ve ho taraiky amin'izay fisamboran'olona zay, fa tsy hoe ny fiarovana ny fiainan'ny valala be mandry, valala tsy mandady arina. Ireo no vahoakanao ao. Raha ohatra ka tsy vitanao zany izay mesure d'urgence izay dia tsaratsara angambany ny mandiny tena hoe tao tsy vitako izy ty zany, tao tsy vitako izy ty zany, dia omeo an'izay mety mahavita azy zany. Satria ny ordre de priorité zay niteneniko teo zay, manginy fotsiny zany ny hoe fiomanana. Efa niresahako tamin'ny tapany teo aloha, ny hoe fiomanana amin'ny équipement médical sy ny fandraisana rehetrarehetra any an-hôpitaly. Efa torohevitra nomeko teto dia rehefa tsy ampy ny farafara ao an-hôpitaly, rehefa tsy ampy ny fandraisana ao an-hôpitaly dia ampiasao ny hôtely, ampiasao ny salle fampianarana, ny restaurant, dia mifanaraka amin'ny tompon'ireo na ny hôtely na ny restaurant. Alohan'ny état daholo zany ny zavatra rehetrarehetra izany. Fa tsy rariny raha ohatra ka ny dokotera mbola hividy masaka, tsy rariny anie zany zavatra rehetrarehetra zany nefa izy hamonjy ain'olona. Zay zany ny torohevitra amin'ny eo amin'ny organisation zany. En général ho an'ny leader zany izay mandrindra an'io coronavirus io ao Madagasikara. Efa tsara ny fihetsiky ny gouverneur ny faritra manerana ny nosy ny amin'ny hoe ho ratsy izy ty,
izay tsy manana ininona, tsy manana fitaovana, tsy manana ininona ka ataonay ahoana ny apiditra ny olona ty efa tsara ny nanodiny ny frontiera any amin'ny faritra. Anjaran'ny fanjakana zany ny mba mijery amin'ireo vahoaka izay tsy manan-kialofana, tokony andeha hiditra ody any amin'ny faritra. Satria inona moa zany ny priorité? Ny ain'ny olombelona ve no priorité sa ny hoe ny zavatra rehetra izay mandeha ao anatin'ny sain'ny tsirairay? Hoe za tokony anao an'izao, tokony anao an'izao. Satria ny fampidirana ny olona avy etỳ Antananarivo makany amin'ny faritra dia mety hitondra faty mikararana any amin'ny faritra. Nefa fantatra tsara fa ny faritra tsy manana anio équipement be miretirety ao Antananarivo amin'izao fotoana izao io. Ataony ahoana ny hitsabo ny olona any amin'ny faritra? Nefa moa zay zavatra zay aloha zany dia tsy maintsy atao any urgence ihany koa ny fanofanana ny olona any amin'ny faritra satria tsy misy zavatra fantatra. Izay zany raha ny resaka organisation. Iverenako zany ny ety amin'ny hoe resaka fitsaboana. Mila mazava ny resaka fitsaboana. Satria maty zany dia betsaka zany ilay hoe mpitondra teny mba milaza ny heviny moa zany eto amin'ny YouTube zany satria mba misankete izy amin'ny havany any an-tanàna any zany dia misy ny panika, misy ny atezerana, misy ny karazan-javatra. Io zany tsy tokony hoe io no andeha ho considéren'ny fanjakana voalohany ny fanakatonana ny vavan'ny olona. Sentiment'ny olona zany ny zavatra zany rehefa misy ny loza mitranga. Ka ao anatin'ny leadership daholo ny fahaizana miaino mataty tain-bava. Ao anatin'ny leadership daholo zany. Aza makeo raha ohatra tsy mahazaka tain-bava. Satria izay no misy anao eo. Mitondra ny vahoaka ary dia anome ny fiainana izay mendrika ny vahoaka amin'ny maha olona azy. Ny malagasy raha zany mbola tsy mangataka liksa. Mbola tsy mangataka ny liksa. Ohatra ny aty Amerika avaratra, aty amin'ny tany vaventy. Fa mbola mba mangataka ny hoe minimum amin'izany hoe maha olombelona zany, mbola tsy tratra zany. 70 isan-jato ny malagasy